tamin'ny fony ianao voateraka ny olona rehetra faly be daholo fa ianao rery no nitomany satria izany afantarana ny zaza hoe velona. Amin'ny fotoana indray ianao maty dia ny olona rehetra indray ianao mitomany fa ianao faly raha tena maty tao amin'ny tompo satria tamin'iny fotoana nahafatesanao iny no hidiranao any amin'ny fifalian'ny tomponao, ionanao tamin'ilay mpamonjy anao dia Jesosy. Ny olona maty ao amin'ny tompo dia hoy izy Paoly hoe Kristy ny antony havelomako, ny fahafatesana no azahoako tompony, izany hoe benefika ho an'ny olona maty ao amin'ny tompo no maty satria ahitan'ilay mpamonjiny. Izay vao iona amin'ilay hoe Jesosy io hanompo anao na enjehana na esoesoana na nambola na ambony na ambany. Tamin'ny fotoana izy maty, tamin'iny fotoana iny izy niona tamin'i Jesosy, ary tamin'iny fotoana iny koa izy no couronné Jesosy hoe tia ny satroboninahitra ao fa navita ny hazakazaka ao ianao nazo an'ilay amboara éternel. Tahina randria-mahefa dia an Jesosy. An Jesosy izy. Tsy misy doty ana ny kely aza an Jesosy izy. Ny storiany adiny roa talohany nahafatesany mbola hanaraka anao aho. Ny publication sy ny partage rehetra tao anatin'ny compteny personnel an Jesosy izy. Ary tsy hoe olona any amin'ny réseaux sociaux ihany fa rehefa tena mifanerasera aminazy, tena olona mahafinaritra, modèle exemplaire. Ary mahafantatra an'izany tsara ny ankizy tarihany ao anatin'ny ministère hoe tena olona mafana fo, olona excellent, ary olona farak'izay tena tia an Jesosy. Za tsy miteny hoe vitsy ny olona oatra anazy, io tena tsisy intérêt fa tena manompo an tompo amin'ny fitiavany manontolo. Ahoana moa ny anana doty izay hoe tsy an Jesosy izy, an Jesosy à 100% izy, ary efa ny an-danitra izy zao miaraka amin' Jesosy. Tsika tia mbola ny laozany, tsika ny maratra, tsika ny banga, tsika ny malahelo, fa izy ihany efa ny fifalian'ny tompony mandrakizay. Mankahery manokana ny mamany, ny vadiny, ny ray aman-dreniny, printemps-po, ny ministère Revival Messenger sa rehetra any Tamatavy, ny namany, ny cousin, ny havany, izay rehetra concerné eny fa na Tamatavy ray manontolo, ny fiangonana misy anazy, izay rehetra concerné mankahery anareo indrindra tompoko. Ny tompo tena ameno ny banga, mety tsy voafeno n'intsony, ary tena nasitrana ny ratra rehetra. Fa ny consolation atsika, izay ihany ny consolation atsika, dia efa any amin' Jesosy izy. Ho atsika mbola velona, message ngezabe avy any amin'ny tahina ho atsika, hoe misy ny fahafatesana, hoe tout le monde va y passer, ianao koa mbola ho avy ny fotoananao. Io na hitandrina taky ny ahoana azy ianao, ny zoko matao anaty aretana. Misy namako be dia be maty tany anatin'ny accident na moto. Be dia be ny olona tratrana arrêt cardiaque. Il y a millions de manières de mourir sur cette terre. Fa ianao mbola velona. Ianao ve hiditra any amin'ny fifalian'ny tomponao rehefa maty? Samy fona hoe sady ratsy ny nahafatesanao tetỳ ambony tany ny mbola ho any amin'ny elo ianao. Tena misy ny elo, tena misy ny lanitra. Ny afatry tsotra dia izao Raisy Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjinao, izy ihany ny lalana sy famarinana ary fiainana hidiranao any amin'ny fiainana mandrakizay rehefa hiala eto ambony tany. Misy ny fahafatesana, mbola handalo fahafatesana ianao, aza sous-estimena ny fiainana mandrakizay. Matetika antsika variana loatra miasa, mianatra, anambady, projet, fa adinontsika hoe misy fiainana mandrakizay, adinonao hoe ho faty ianao dia ho aisa. Ny volanao tsy hamonjy anao, ny volanao sy ny relation anao sy ny diplôme anao miara-milevina aminazy. Fa ny consolation atsika sy ny finoantsika dia an Jesosy tsika. Za an Jesosy. Ary na zao ihany koa ary za na tsy fantatro izay olona ao amin'ny tompo. Za mino hoe amin'ny fotoana fahatesan'ny olona ao amin'ny tompo dia tombony ho anazy satria ahita an Jesosy sy iaina an'ilay fiainana mandrakizay. Dia mba ho anao koa ne izany, mifoaza, mitsangan-javatra ohatr'izao dia tokony mampifo anao hiverina amin' Jesosy hoe aika misy farany zavatra rehetra. Mahireza indrindrany efa any amin' Jesosy, efa mireposer ao en paix ny fanahany ary tena fifalian'ny lanitra manontolo ny fahatongavany tahina. Tsara ny tompo ianao maharetatra amin'ny farany amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, mba tsy hanenenanao koa indray androany. Tia antsika rehetra Jesosy
Amen.